Misaotra ny arava tompoko lasy tompoko vavy dia mahazo vahana hatrany ny oram-baratra mety arahana tafiotra atao anatin'ny 3 andro avy ny amin'iny faritry ny avoatany iny tahaka izay ihany koa any avaratra andrefana aty amin'ny faritra atsimo ary ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Handeha ary hojerentsika ny antsibirizay ho amin'ny zoma faharoan'ny volana Desambra 2024 ny maraina dia isy ny sisana oram-baratra any Sambrano any mahazo any faritra Sofia sy Boeny tahaka izay ihany koa aty atsimo atsinanana sy aty atsimon'ny Nosety. Ny ankoatr'izay moa dia ifandimby eo ny ranomasin'ny masoandro na andrahoana sy andrahoana mitsitokotoko. Ny tolakandro indray dia ho malomaloka ny andro na andraondrahoana ny amin'iny faritry Sava iny mahazo any Analanjorofo atsinanana tahaka izay ihany koa Bongolava, Itasy, any Melaky sy Menabe ary ny ilany andrefan'ny faritra Vakinankaratra sy amoron'ny Mani. Ny faritra sisa izay tsy notonoina teo moa dia hisitraka oram-baratra avokoa. Mahakasika ny maripana indray dia hisy fiakarana ny maripana ny amin'iny faritra atsimon'ny Madagasikara rehetra iny ho amin'ny rapitso. Raha ny ambony indrindra izao dia mananika hatramin'ny 17 degré Celsius. Ho amin'ny sabotsy fahatelo ny volana Desambra 2024 indray dia miandrandra rotsakorana hatrany ny amin'iny faritra rehetra any avaratra andrefan'ny Madagasikara iny mahazo ny aty amin'ny faritry ny avoatany tahaka izay ihany koa ny any atsimo atsinanan'ny Nositsika andraondrahoana na andrahoana vitsy ny andro ny amin'ny faritra sisa. Ny maripana indray no hojerentsika manaraka izao tahaka izao manaraka izao ny Antsipiriany 12 degré Celsius ny any Antsirabe, ny amin'ny faritra sisa aty amin'ny avoatany kosa ho amin'ny maraina dia 17 degré Celsius ny any amin'ny morontsiraka atsinanana sy andrefana dia mandina ny 30 hatramin'ny 9 degré Celsius ny tolakandro. Ny alahady faha-efatra ny volana Desambra 2024 indray dia itoy ny oram-baratra ny amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara ny aty amin'ny faritry ny avoatany iray manontolo indrindra ny amin'ny ilany atsinanana dia tahaka izay ihany koa itoy hatrany ny oram-baratra ny amin'ny faritra atsimo atsinanana ny Nositsika iny. Ny ankoatr'izay dia ifandimby eo ny maloka sy ny mibalika. Handeha hojerentsika miaraka ny maripana vao vinavina ho amin'izay andron'ny alahady izay. Ny aty amin'ny faritry ny avoatany ny tolakandro dia eo amin'ny 19 na 17 degré Celsius eo 19 degré Celsius ny maripana ambony indrindra amin'iny faritry Maevatanana iny tahaka izay ihany koa ny aty amin'ny manodidina ny faritra atsimo andrefan'ny Nositsika aty. Dia izay tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny meteo antsika ho amin'ity alina ity ho amin'ny rapitso indray ny fotoana manaraka. Veloma tompoko.